Gasti Tantaragas. Sarobidy nosoratany Aingo ny Fity, olalaoviny Rakoto, miaraka amin'ny Vantsoa ny Ravo ary Ioly. nandray feo sy Nana Tondosa, Tovy Razana Mamonjy. Gasti Tantaragas. andro efa mifiry alina ve so vao mety tranotrano indray dada. Aleo mitsanganaingana dia voaina so be deto ndraika. Sarobidy ao angana ry sarobidy torororo any mpamosandray no tonga aloha eto. Efa hoavy rery dada, hoavy. Fa maninona koa no ela be a manoatra no reny mamovaravara-pasany reny tony mamany io. Zay rery dada. Aha. Avy dia midiry ianao fa aza menomenina eo ka. Anahitra so manakorotana amin'ny manodidina. Andro efa mifiry zao. Ka andray ve mba miseho tenitenenina sy anarindry zanaka nenao e. So de adinonao ary zany a. Zazakely vo fitotaona io anao ko zany mba tadiavinao dididina am'izay ty koa. Eno fa aleo esoroko ny kiraronao a dia matory amin'izay. Ambay anao a ambay zaza mba atao an'izany ry sarobidy fa tsy tiako a atao an-tranoko any ahy afaka manao zay tiako atao. Mazava ka efa mba alina kosa ny andro ry dady. Ao matory fa rapitsika miresaka e. Zao aza efa lazaiko anao. Marary ane zany dady. Ka zay ka mandana tany ranga fa leo ahy eto a mandreo mitady ny lohako ve a mitady ny lohako a. Ndeha anatra amin'izay ary dada. Efa eo ambony latabatra ao ny sakafo marainanao. Tiany goteanao anaka ohatray ary fa maninona koa reny mangana amin'ny tarehanao reny sarobidy. Asan'ny tananao ve dia tsy fantatrao ry dady e. Asan'ny tanako ahoana anaka za ve nanao an'ireny ka raha tsy inona anakako. Ka ho izako ohatranao moa e. Ianao rery no manam-pahefana hamono ato izao rehefa mamo avy any. No ny tonga ny maraina dia hodiana tsy tsaroana foana ny adalana sy ny fanakorotana natao. Sarobidy a tena tsy tsaroako a tena marina ny izany anaka e. Ianao mody izany foana e. Ary izay toetranao izay dia efa fony fahavelony eny ary mbola tsy miovatra amin'izao. Ny vono sy ny teny tsy voahevitra fananao dia averina ao amiko avokoa. Ny teny ratsy moa dia tsy lazaina intsony. Adinao tanteraka fa zanakao ne ahy e. Andriamanitro ty losako ao fa tsy hanao an'izany intsony dady tena eo anatrehan'Andriamanitra izany anaka. Aza manonompoana ny anaran'Andriamanitra ry dada. Ka ary aza mihinina sy mivoady koa raha tsy ho efanao akory. Impiry moa ianao no miteny an'izany rehefa maraina misava toy izao ny tokanao. Nefa inona kory n'izany eo. I dady efa mivembena sy manakorotana ny miditry ny trano isan-kalina. Za koa ny anaka efa miezaka ny tsy de misotro be fa mahagaga ny mbola mamambe ato ireny marina. Fa raha tsy misotro mihitsy kay maninona e. Tsy hitako mihitsy ny izay tombontsoa azo avy amin'ny fisotro toka e. Sady efa manoto nareo no mbola fikorotanana sy fahasombana ny vokatra teraka izany ety ivelany. Fa haratrana. Dia jereo finaritra ve ianao izao mahita ny tarehako potika io e. Dia miomana koa fa hidiny eo indray ny eny toa avy eo. Izay fa lasa fatara. Iza koa zany tsy malala fomba zany. Ho avy fa ianao very vao adala sa mihetsika tromba
nahoana dia dondomy mamafy mila hiala toy izany ny varavaranay e. So heverinao fa marenina ary aka tsy are raha mba ahatsona mora dia maninona. Ka raha za mandona varavarana zay lazainao fa adala sy mihetsika tromba dia ianao mba inona? Ho avy indray ty raha matoty fa ila vaniny a. Tsy mila vaniny aminao raha fito fa tsy mety kosa ny ataonareo izany mivazavaza sy manakorotana foana isaik'izay mamoavo ihany. Mba olombelona toanareo ihany anie zay mba hevery sy ajao ihany ny fiarahamonina rangaty ary mba mahalala fomba fa mba olona ny anatra ihany. Aza mifampiteniteniny amin'izany ravao a. Mba olombelona koa anie zay miaritra ny vovoka sy ny godigodinareo ambony eo ary tsy misy farany mihitsy e. Ampahafiry ny fanakorotana andavataonao moa zany sa hoe atao mihitsy aleo monina anay dia anareo ny tanàna. Maninona raha tsorina fotsiny hoe tianareo hoe ianareo rery nonona sy anjaka eto dia vita e. Ka hiala ary ve nareo raha izany e adala anga le rangaty. Samy zanak dada sy neny mpandova azoko no ahoana no zay no hiala fa raha ianareo no mandeha ihany. Fa nahoana n'izay no andeha sady zany no zanakalahy e. Zany mandidy sy manjaka eto. Ay dia andao ary fa hifakahity sika. Katsaka anaty lapoaly io zany e. Sady raha ny tokony mizy ane tsy tokony isanjaranareo tsony amin'ity tanàna ity e. Ka tsy izay tianao koa ne no atao e. Ka tsy mi zany manao izay tiany sy mahafinaritra ny sainy manoko izao e. Misy toetra ratsy ohatry ny inona le mamilavo ity. Zay sy nivadinao mihitsy zany lazainao zany e. Satria izay matetika no miara misotro. Fa izy anga mpanakorotana ohatranao. Ale mandeha any ilay mpamosavy ty zany ny vavany ity. Dia miomana ary fa ataoko hitantenisany tokoa ny mampamosavy petsam-bava ohatry ny inona le mamilavo ity. Gastitan Taragas. Fa nahoana kay tsy mahay mihitsy toy izao ianao ry felana. Jereo anie mba ato anaty kahie ianao e. Fa inona ho any manahirana anao e. Zary neny afondrao sekoly hafa. Fa maninona indray e. Sady sao dia heveriny rehefa moramora ary zany. Efa mba hitandry tsara ny volalana eny napiditranao teoko. Ka tsy tiako be anery neny miara-mianatra amin'ny sarobidy. Fa maninona koa? Ka mba fantatro tsara koa anie elanela taonanay e. Za efa olombe ty nefa dia zazakely reny vera nga miara-mianatra amiko. En plus n'izay koa izy tena mahay be lavitra mihoatra. Ka zay le tsy fiezahako. Tsy efa niteny tamin'iriny moa fa ho tratran'ny sarobidy ao amin'ny terminal ihany ry raha tsy miezaka. Impirana alabaka moa indry io izao. Aza hitako ka mbola tsy ho afaka ihany amin'ity fa sarobidy indray no. Dia raha izany ny zava-mitranga dia ajanoko faty ihany io fianarana ioko. Andray sady mianatra koa vadin-dahy tsy mianatra vadin-dahy e. Ary fa ataonao ino neto reto akanjoko tsara pasiko reto robidy Anaovanao reoko. Anaovako? Ino fa hoaiza moa tsikako? Hivavaka fa hoaiza e. Alahady anie androandro dady. Nitsitsaronao nga? Ay tokoa moa. Ary mandehana amin'izay rery dada miomana fa sao tareto sika. Ka zao sarobidy mandehany ianao aloha mandeha fa aleo hijanona ka. Aleo hivalona tsara ao anaty aromaro fotsiny reto anaovako amin'ny eziny. Indray dada. Ka zao ny bidy mbola makafoka be ny ahy tsy tiako raha andehany anefa atory am-piangonana any fotsiny dia ka ninao kosa ny adalana ary dady. Mamy foana indrindra ny somasiny sabotsy dia avy eo nefa milaza fa makafoka dia tsy mivavaka. Farafara tsy manina raha mba miezaka ny tsy misotro ny sabotsy. Sarobidy Nomen'Andriamanitra andro fito be izao ngesika ao anatin'ny herinandro ry dady. Fantatro izany anaka. Dia iray ve ny mba angatahany dia tsy hofoinao? Sady mino maromaro na fa tamin'ny fanaovam-beloma farany ihany neny ianao izao niditra am-piangonana farany. Mbola mahatadidy endrika azy fijaliana ve so ianao io? Sarobidy mbadin'io tsara ihany ny vavavoaka anaka na izany asa. So adinao raha fa rainao anie ahy ka mipetrary amin'ny toerana tena maharay anao e. Raha ny tokony ho izy ve tsy izany indray mpianakaviana izany no hiezaka hitarika sy hitondra ny ankohonany ao anatrehan'Andriamanitra? Moa tsy ho tokony ho fitaratra tokoa izany ao anatrehan'ny zanany amin'ny lafin-drehitra? Tsy te hifanditra aminao amin'izany eto indray fa mandehana ianao e. Mba andao moa hivavaka ry dada. Raha fotoana hivavahana dia tsy mba manana ve ianao nefa dia
raha irana am'revy miaraka amin'ny namanao dia mazoto ianao. Iady izy hoe miaraka amin'ny namanako. Afy any anie zany ambiansa sy filinina miaraka amin'ny bandy akamin'izany sarobidy. Ka ianao ny ery-dada ka tsy mba bandy arak'izany filazanao azy antsony. Efa ray mpianakaviana ianao ary efa olon-dehibe manana andraikitra ihany koa. Matoa ianao niditra teo amin'ny sehatry ny fanambadiana sy ny tokantrano dia efa vonona ny andao sy afa-po tamin'nyrendrarendra ny fahatanorana ka tsy hanao afa-tsy izay asoa sy atsara ny ankohonana sy ny ao tokantrano amin'izay. Mandehana mihitsy ianao mandehana ka toa anao indray no miseho be moral sy ananatra eto mandehana ka. Ka tsy mananatra anao nge ary-dada fa miteny aminao ny marina tokony fantatrao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra neny natoy izao anao ary ny famindram-pony mbola tsy nandringanany ianao. Ka maninona ny tsy mifoana sy mankalaza azy noho izany sarobidy mandehana ianao raha andeha dia izay avonjy ny fanahinao aloha atao. Isika anie tsy fampitaritarika any rehefa hoany fa samy manao izay avonjy ny fanahiny. Azakazaka ny any dia izay ray tonga aloha. Firy kiny indri le fizika teo 17 ary ny indri fa tsy efa endreny iraina tery aloha tery fa efa 4 zany ka tsy teo tamin'ny fotoana ny zarana feo ka aiza moka ny afatarako an'izany nandeha nivoaka satindriko ary nanontanyny aho fa mba tsy tiako koa kiny ataon'le ramosebe orona iny ka rehefa zaraina dia tokony zaraina tsotra fa tsy vasi-pasoana toy ireny ny olona aiza moa iny akiny tia mpianatra ka zay angamba kiny fantany fa mety sady efa reny no azavaindreniko mba manao fehizana ny ankizy amin'izay fa mba malala menatra. Tsaratsara moa no tondriko tsy izany ny vavandre. Mandeha andre raha tonga dia ohatra fa izaho mbola hivily atao amin'ny namako ato ka. Fa iza ndray ary zao? Ay le raha fidindozy ty inona? Aza mba mifampandozandoza kely raha vao fa zao inonareo moa ny fieritreretanareo anay ao ambany ao no atondrahanareo rano zay Alikanay ry ty iny anty le kavavy ty ary ianao otrena fa ivana avezako moa no azonao amin'ny kiasitananay rarako tsy ataoko vita moramora zao tsontsona loatra ka tsontsona sady raha maimbo tsy haiko hoe raha minina fa raraka tsy ambondoanay sy azo manoty zay ry le mamilavo ty mba tsy nampisava ny tokany ty ary le ranom-poanay taoko tena mitady mihitsy le raha matoty mitady mitady ve ianao tsy mahalala ravidy ravidy ty fantaro tsara raha rafidy mamilava sy be korotany de ho asehoako anareo ary izy Andriamanitra tena vaky tenenay tiany inona ka Andriamanitra tiany inona hoa mbola zako mifanaky Andriamanitra mba miangavy ianao mba ho fahitady mba kasio ny fony atsapany fa tsy mety sy ho ataon'izao mampijaly ny fiarahamonina indrindra fa za miara-miaina atao aminy amin'izao tompo mifona ho azy re ahy mba haveloany eliny ary avaozo ny fony tena mijaly ary vahina koa mbola mampifokofoko ankala kely ty ato fa tsy matoa fa inona koa mbola ataonao aty amin'ny efitranoko aty fa tsisy atoriny fa tsy tranoko angato ka tsy mananjo andeha ato angaha valio ahy miangavy ianao ary dada mba mandehana matory amin'izay ianao ho sabidy ianao angamy mandidy am'izay ataoko ka ianao zay vo zaza kely raha iranorana io dada dia mbola tsy ampy anao foana ve reny nataonao tamin'ny maraindreny sa dia tena inona mihitsy ny ao an-tsainao
zay ato tsaiko aza idiranao ary tony ary io atony dada ary ho reny tenin'Andriamanitra ne iny nahoana natsipinao toy izao andray mifona tompo ka no reny any mahatonga anao miseho milay mahafantatra mahalala no zaka teniteny ato trano ato anao mankiny anao mankina manomboka zao anao dia tsaharo ny famakinao any tony atao trano sory any aizako tony foana anka lasa tsy vita tsara tramin-drara ato atsaharo koa zany fivavahana tsy nanakany zany azonao sany miala tsiny kosa ary dada fa raha zany no andraranao manino dia tsy afaka ny anaraka anao andasy anohatra ny tengo zany ianao tenin'Andriamanitra mbola ambony noho ianao tenanao mateaneny fantatro mihitsy fa maharary iny matoa tsy tonga nianatra androany tena lozany ny vonovonondra fidy mihitsy ane izy tao tena tsy mieritreritra mihitsy ny rangahy inika sarobidy mihitsy koa ngeny adaly efa hita fa olona mamy be dia mbola valiana ihanyko fa impiry tsy mamy kosa moa sady tsy fialana zany fahamamona zany ry felana afaka manao mamy daholo anie ny olona dia manao zavatra tsy ampeverany dia mody hoe mamy mo avy eo sady izy anie tsy manao raha tsy mamy fa io aloha raha tsy taterahany reny teny nataony teo anatrehan'ny président teo reny dia adoboko any io indrindraindrindra ny fanoloany tsara lavitra netako ny sombainy teoko fa mahagaga any eriny eny dia mbola mampahay be an'le kiala sarobidy iny raha zany eo amin'ny toerany marina raha misy miditra amin'ny lohako tsony izay fianarany zany gedragedra foana veranga ny teny efa tsisy reny tsony ka zany indrindra koa anaiky iny mampirahira sy mampidedadedaka ny rafidy tahaka nina ho indry ny vavano mala hita ahoana indray ho be fialonana ho ny hafa ny zanako efa 20 taona mahery mijanona ho bebe any terminal ao ny zanany kosa ho ny vao 10 taona monja dia efa nahatratra ndry ao zany ve mivavan'le mamilava ie sady loza ngefa naverimberiny teo anatrehan'ireny olona be dehibe ny tangorona reny sy ny président mihitsy zany ka ny olona kosa ny eriny eny samy manana ny lohany sy ny sainy tsy hianatra tsony aka zany ve ny tsy ianarana ho very fotsiny zany ny volana aloha tany sady dia vao maika koa hidingindraba ke le mamilava iny ka mba menatra kosa ny ariny eny ka no avindry jereny zao ireto koa mizavatra nalaiko tany amin'ny kiakira be eo ampiasao neny fangany eny mbola makany any efa nijanona tokoa fa no le rafidy be vavy io dia niverina indray tia raiso sady fanampikondriany no nakakondreny dia atao ahoany reto zao sarobidy ny kendrendry amin'ireny atao izay atongavandry meloha ao am-pianarana dia hosoro an'ity seza sy ny latabatra misy azy ataovy koa izay idirany ty ao anatin'ny kitapony dia farany Gastitan Taragas. Andry fa mbola avitaizandray ianao sarobidy avy ny vavaka ary dada ary tsy maintsy mandeha manao ny asa fanimpoko na ho inona fa dia miala tsiny fa nahoana ka ihany raranao zavatra tsara anie nataoko fa tsy hoe mirenireny na mamonjy zavatra hafa toy ny ataon'ny tanora ankehitriny sady mba mivavaka ihany koa ny ianao ka tsy ino raha toka ianao no sanatria ny enjika ny fivavahana kristiana ary dada tsy ny fivavahana anie no enjehako anake fa ianao tsy manaraka ny teniko mahakamo fa aniratry rana fotonitsotro zaoko tsy maniratsiranao kosa ary dada na manohatra sy manaraka satria tsy rary nge ny ataonao raha mamalivaly sy maniratsiranao no niditra na zavatra fa dia marina zany fa okazay sarobidy ataovy izay ataonao any fa za fotsiny aza ianarana anaovana sermona sy teniteneny intsony ato fa tsy tiako tena sy tiako fitiavako anao ny ery dada ny tenenako anao elao io tokanao io fa manimba sady tsy vitany hoe manimba anao fa ny mpiaramonina aminao ihany koa ne tsy hitako zao izay zavatra tsara mba vitanao rehefa mamo ianao fanakorontanana fanimbana zavatra filamban'ny aman'olona dia zahany foana ny vokany ny vona ataonao ato moa dia efa tsy lazaina tsony
Tena tsy tompony tenanao mihitsy any ianao rehefa mamo e. Anka manao zavatra tsy ampiheverana. Ianao ve dia tsy mba reraka mamerimberina amiko amin'izany foana isan'andro zao sarobidy a. Na ny sofiko azy efa tena leo mihitsy marina. Tsy reraka mihitsy ary dada mandra-piovanao a. Za mantso manam-pinoana fa mbola iova ianao ndray androany. Tsy ho sasatra mihitsy koa ny vavaka ao anao. Fa iny ty mahavinibinitra ndry e. Mandreraka ary neny a. Fa ahoana e? Tondro mibelona tsy misy ilana azy mpanahody gasinao. Fa ahoana kosa e? Ka tsy hitako akory izay vokatry reny zavatra rehetra nasainao nataoko reniko. Vao maika ary izy lasa voalohany. Zany ve? Ary ndry fa firy? Fahatelo alohan'ny farany. Azay? Mandreraka. Fa ahoana koa ary zany ataony kiaka zany e. Aleo fa iverenako any mihitsy so tsy azo ny tsara le resaka ko. Mandray dada. Andriamanitro, inona ndray sansony sabatra azo mba hidiro sy anjakao Jesosy ato tokantranonay raha sitrako. Raha loatra oribidya Dada era bezany trano a. midira amin'izay re. Nahoana be sy valazaiko foana ianao a. Kay oaka re dada. Adony firy ano atsapoko tokotany. Mba fataotrao moa hoe amin'ny firy ano zo mamoana io anao adony firy marary re zany hitanao dada. Kay dada mirikivy zaza mianahana maty ahy kay le ty fa maninona ianao? Andrekako avilo e. Avilo matory eto e. Ary andray aleo hoe soroko ty lobaka anao ty lo. Ary aleo mihitsy aloha akako vetaka. Kay dada fa maninona ianao? Andriamanitro, to raha be fotsiny neno alohanao e. Dada tena misy manindrona be ato amin'ny vavoniko ato zany. Andriamanitro, dada Andriamanitro ampio zahay fonjeo dada. Andriamanitro ary aleo zahay akatratsy andrineny toaka fa nampinanika. Mba mipetraha amin'izay re sarobidy fa tsy reraka ve ndry vezivezy eo ka miantso ao foana ke ny dokotera rehefa vita ny fizahany. Tsy mitombona mihitsy any saiko roneny to e. Tsy maninona zany re izy sady aloha koa izy ho tratran'izao amin'izay fay tsara. Raha za aloha ny teo amin'ny toerandre dia hodiko tsy rarahina amin'izay fay tsara. Jereo ne raha tsindry ihany no mitotototo sy miasa aloha aminy rehefa misy mahazoazo ohatr'izao e. Nefa jereo reny anaovany indry reny. Tsy afaka ny amela azo irery zany ary neny toka. Zany eny mba sisa ianteherany neny efa tsy otsony. Indry ny mahatsapa an'izany fa tsy izy e. Tokony izy eny no hatsapa an'izany voalohany e. Ny mitondra mbavaka azy ny zavatra tsara indrindra azoko atao neny toa. Fa raha ny amela azy tena tsy ho vitako zany ka. Sady raiko foana koa nge izy ary tiako foana na adalana endry. Fa andevoaka nga dada? Eny anaka fa ahoana? Ka mbola tsy salama tsara ne ianao e. Mba efa nohaninao ve zao ny fanafodinao? Efa nohaniko e. Ny anao koa dia ataonao ohatra n'ireny zazakely reny mihitsy aka. Raha ianao any fa tsy zanaka ao bidy e. Ka izay marary ane no andrianiny. Aleo aloha andeha
Tonga dia hitondra laoka raha riva avy any fa aza metsy eny antsony ianao fa tsy maintsy mivoakany ve ianao ka miandry any eny namako e. fa nao fotoana amin'ny namany andray dada dia hisotro tokany. Aza donona ny teny dokotera fa mbola tsy tokony hisotro mihitsy ange ianao e. Tsy tokony hisotro tsony moa ny tena mariny. Eny e, izay aloha fa lasa e. Ande odia dentsy mamo, ande odia, osa bidya, bidykely dado, tonga dada, tabido. Mamindray fe ianao ry dada. Bidye. Fa ianao ve dia tena andevosiny io mihitsy e. Osa bidiny dado, tsy mba mahafaly anao ve za efa mba mody aloha zao e. Midira re a. Hiditra mihitsy sady nitondrako kay fa ino zany tena anavany ambony ray zany mandehany re matory fa tsy maninona io tsy fananina io fa tsy manaiky an'izao e. Toko mahita reo an'io dada. Dada miverena ianao dada. Indry fa inona ty mampivantravatra fa inona foana moa ty ranao tetehanareo aminay ty ravao fa alika sa kisoanareo no fiheveranareo anay e izy roa mitambatra ry ty ary ale midina fa tsy rehefa mamy rano maloto avy any dia aty aminay aty no mitady anakorotana dia aninona nefa ianao e so adinonao ary fa efa misy taratasy mipetraka mahakasika anao ne any fokotany ka dia mahaiza mipetraka raha sy te hidoboka any ambany antsinanana ka ampalahelo rereo kambotokely io fa heverinao fa matahotra an'izany moa raha fidy tsy matahotra an'izaniza mazava dada andao hidina fa inona ary ty ka tsy mety ka andao moa e mba miangavy anao tsy aly atao rangafa mbay koa andray tanànako eto ary tsy misy afaky ny andidy azany eto e zay ihany mandehana tsoy dada ry felana mandehana fa tsy matahotra koa e aninony koa iny mbola mpanaraka ne iny no eto e raha mbola vinato zany tsy mikozy bobaka eto raha lehilahy manakambo izy mialy eto dada misy anjara anay eto rianina matoa mbola mijanona eto izy sady lehilahy koa tonoko metehitra lovatsy ka izay zany mihitsy e dia aninona ka andao fa ifanao eto tsika miala zay tsy mahazaka ary mpamosavy milevina moron-dalana ka mahatatesa valikitsaka ry tya matahotra ary neny matahotra mafy fa inona ny mampatahotra andry reto ny stylo sy ampiasaindry ity koa ny vakiroka aza matahotra fa efa no amasinina sy nangatapitahina tany amin'ny kiaky reny dia afaka avy hono reto tsy maintsy afaka indry fa matoki aza findrafindra tanana na ampindramina ankizy reny stylo reny fa so ny afo eo indray no ahazo tombotsoa ary ndry zany eny sarobitika tena tsy taitra tsy mba manana ihany atahotra mihitsy fa inona moa ny tokony ampatahotra aza dia mahatoky tena be loatra ohatran'ny olo sarobidy ny olona rehetra makabaky zany mba mitaitaina ko indrindray no seho tsy matahotra eo aza miseho milay tsy miseho milay ary neny tony sady tsy mahatoky tena fa ny mampitomy sy tsy mampatahotra dia mahatoky tanteraka n'ilay Andriamanitra ka ankiny koa amin'ny fanadinana izay ataoko izy no mahalala izay mahasoa dia mandeha ampinoana azy tsy manaiky an'izany koa sarofidy nahoana tadiavinao bodona toy izany daholo ny lovana velany dada sy neny ka izay ka sady alaiko amin'izay reo fa mila mitsinjo no avy ny zanako vavitokana iny amin'izay zaho fa ngamo ianao rery no niteraka mba manataranaka koa ane zay ry fidy ka olanareo zany fa tsy misy idirako fa ny fantatro fotsiny dia nisoratany dada sy neny tamiko manokany ty trano ty dia meko ray volana ianareo ialana amin'ny tranoko zay tsy hiala zay efa nomenanao ve ny tany mba ririandrefana akoatran'ireo efa iarahantsika mizara dia
nahoana na simpiangarana ohatran'izany e. Ka mandehana ny tanio any dada sy ny any am-pasana ny valiny zany fa zareo no nanapa-kevitra ny amin'izany e. Fa zay ho oay farany ary tsy mba iarahaba ve ianao fa afaka neny zanako e, sady avec mention. Teneny ferana hoe mahereza hoe tsy de tiako loatra ny ianao misakafo andro bidy e. Fa maninona nefa e? Mba afaka amin'le fisakafoanana any amin'ny hotely kosa nge ary data amin'ny atoandro e. Izy ary mba tsotrako. Ka fantatrao tsara ny anaka fa tsy de mifanaraka loatra zay e. Na mifampiatsara velatsy fotsiny marimarina kokoa e. Aiza no afantaranao zay any an-tsainy any. Ny data kosa ka tonga dia alefa lavitra foana ny eritreritrako. Mandeha ampononan'Andriamanitra ary data dia milamina daholo ny zavatra rehetra. Fantandriamarina sao tsy tonga any am-piangonana indray data milahady a. Efa fantatrao tsara ny hevitro mahakasika an'izany bidy a, indrindra hatramin'ilay nionako tamin'ny pastery iny anaka. Ka fanokanana ho mpandray ny ery data amin'io e. Ye, dia tsy mba notrina avy ianao. Itoko moa nefa mialatsy ny aminao fa tsy ampiova hevitra any zany e. Aty hatrano sika manao metimety fo. Ka tsy zany ny ery data amin'ny zava-dehibe fa marenina teo fa zahabe resaka eo ka niary efa izay dia izay. Ary mba ianao andehanako e. Ary aloha ataoko amin'ny fanaovana azy ty fa tiako ny mampirere andrafidy eto. Raha maty koa ty zanany ty, mino afa tsy hivaky lohan'izany rovo zany izy, ary amin'izay vao tena hivary lafy tanteraka. dia sahirana rerareo ny entoa marina. Tsy misy an'izany ekia, na eo any indri na tsy eo tsy maintsy manokona foana anke zay e. Ny kapoaka fotsiny no miena sy mitombo. Misaotra indrindra rery ny entoa. Tsy misy saorana rehetsy hono ary ampiso marina moa zany le fanokanana anareo. Ie, to tsy andrika sahady. Masotoa aloha e. Ampiresahako eto koa indri dia tsy mihinana. Masotoa manakea. Misaotra dia ianao koa. Ary aleoloha hivavaka. Gas di Tantaragas. Ahoana e? Ao anga sarobidy. Lasa ny am-piangonana izy ko. Moa tsy efa fantatrinareo fa androany ange ny andro fanokanana azy. De salama tsara ve izy ihany? Tsy marary kibo na ohatrohatran'izany? Fa namoana moa izy no tokony harary Ary angaha ianao tsy mba andeha hanosona azy andro fidy miomana dia andao mba hiaraka aminay fa zahay nge hoany. Azy idiranao lalina zay ataoko fa niatondehanao lazaina dia ale mandeha any fa sy andro tena manandanja sy zava-dehibe amin'ny fiainanjanaka ao anie andro hoaniko nahoana ianao ny tsy mba hoany momba fantatrao ny ratram-pony raha. Rehefa tsy laza zay atondehanao ianao dia mandehana faty any fa zao aza mba hianarana omena sermonina lasa ianao. Zao ary ny aton'le fantaniko tetsy am-boalohany. Inona? Olona zaiko anao sao mba ho tonga saina ihany ianao. Za ary ty naninona tanteraka mihitsiko. Ka teneno zay tenenina fa aza be safana raha matora avao fa manjeraka. Zao ary e. Nobozoniko sarobidy. Ahoana tsara? Ataoko mahita tena le kala-mpamosavy vaniny ity Misaotra anao ary tompo amin'ny zavatra rehetra. Ampio ny saiko ahionina fa saonao ny jara nomenao fa le rindray mandreniny ankizy rehetra miaraham-panjanany. Fa za kosa tady efa mifembena sy atolatola ny tokandray zao ny tratrako ao. Sarobidy Dada arabaina ny zanako malalako arabaina. Fanga nandeha indray ianao? Sarobidy andro volamenao any zanako ve androany dia tsy mba hanotrona azy sady tsy vitany hoe nanotrona anao taty fotsiny any fa niarana anao mivoady taminao koa anake. Dia inona hono mba voady nataony sady dada malalako zao anaka nanao voady teo anatsihan'Andriamanitra fa tsy hikasika an'io taoko intsony fa manimba marina io ary tsy ahitana vokatsoa
Nyvoady ihany koa fa manomboka an'io a dia Jesosy Kristy irery ihany no tompo sy mpanapaka ny fiainako. Ndray ry dada, faly be misaotra anao a Jesosy. Ndray dada. Sarobidy faly ianao dia mbola mitomany ihany e. Ao, tsy fafako ny ranomasonao anako. Ao fafako a. Ranomasim-pifalian'io ry dada. Efa ela ny ny andrasako sy nandriko izao fotoana izao e. Manaraka izany koa Kity mba manandresaka tao amindrisay sy neny a. Eny tokoa anaka, famelohan'izany dia mifona aminao a Sarobidy a. Oay, Mifona. mitsangana ary neny to fa inona ary ty ataonao a? Adinao nga ny didy hoe Jehovah Andriamanitra orery ny ankofy. Gasti Tan Taragas. Iveka zany ny zava-nisy e. Tena omban'Andriamanitra tokoa kindry ry Sarobidy a. Jereny eky ny fiainandry e. Tsara ery. Tokony ho indry no dondrina tsy mahay oatra. Tokony ho indry koa no ory sy miferina indava nefa dia mifanohatra amin'izany no hita. Marina mihitsy zany anaka. Te mba haitsika sy homirana ao anaty fahoriana toanao koa ne zay e. Te ho arovan'Andriamanitra foana koa. Tsotra sady satra ne zany e. Araiso amin'ny fo tokoa izy a, dia tanterao ny didiny. Ary ao ka ho izy no laharana voalohany eo amin'ny fiainanareo. Vaza atao fahazarana amin'ny fivavahana. Izany tokoa anaka. Tsy sarobidy amin'ny dada sy neny ihany ianao anaka fa sarobidy amin'Andriamanitra ihany koa e. Ny olon-drehetra ary dada dia sarobidy avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Azavaiko tsara aminareo anaraka io. Efa fantatray ireny dikan'io sarobidy. Fa eno ihany aloha. Teneno ary hoe Ki, teneno e. Le sa safidy. Izany hoe safidin'Andriamanitra isika. Le roa arovany. Arovany foana tokoa isika. Dia le bitika. Bitika isika eo anatrehany nefa tena tiany. Ary le di farany izany. Didiny ianao ny asany sika raha tena tisy manolo tena ho azy marina tokoa. Ndray Ki. Sarobidy tokoa zasenao eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy misy tiany ho very. Gasti Tan Taragas. Sarobidy. Nosoratany Haingony Fity, nolalaoviny Rakoto, Niaraka tamin'ny Vantsoa ny Ravo ary Ioly. nandray feo sy Nana Dodosa. Tovy razana mamonjy.